miarabantsika rehetrarehetra manaraka ty fampianarana ny amin'ny misiona sy ny filazantsara ity bosco ny anarako avy ety Madagasikara. Ny toy ny fampianarana zay menantsika de ny amin'ny fanazavana ny amin'ny hoe filazantsara sy ny sampy. Inona moa izany? Hoy Martin Luther momba ny didy voalohany, Exodus 2:20 katram fahenina de tokony iny filazantsara zany ianao ary aza miandrandra zavatra hafa ho fanamarinana anao mihitsy. Ny fanompontsampy zany no hery manosika ny fahotana rehetra, izy ihany koa zany manolo an'Andriamanitra amin'ny zavatra hafa mba ho lara-pamena eo amin'ny fiainantsika. Dika zay ny fahotana zany de tsy manao zavatra diso fotsiny fa manompo zavatra tsy izy mihitsy. De entsika manolotra zany moa zany de ndeha mba ho jerentsika zany ny amin'ny hoe zavatra nataony mpaminany Jona zay hitatsika amin'ny toko 4 mba ahitana ny fomba ampisehoan'Andriamanitra ny sampy eo amin'ny fiainantsika zany. Inona moa no olana lehibe zay tiany Jehova ho vahana teo amin'ny fiainan Jona manokana? Ny voalohany indrindra ny fanavakavana ara-piaviana sy ny foko ary rio anazy zany de mpaminany tehitra zany Jona. Ary magaga zany fa mahatonga atsika manavakavaka ny hafa no ny lokony hodiny sy ny firenena na ny fokony zay nivina, zay zany natonga nitoetra tao anatin'ny Jona. Tafitoina sy kivy zany Jona satria te itahiny Asiriana Andriamanitra ananjy. De alesarin-tsaina tsara moa hoe alefany amin'olona ankalanao zany ianao. Noho zany nefa Andriamanitra nefa de nampiasa rivo mahery tam'izany fotoana zany, trozona, zavamaniry, kankana, rivotra mba amahana le olana sasany ao amin'ny fiainan Jona manokana. Hitatsika fa nanana sampy teo amin'ny fiainan Jona. Zay hitatsika ao amin'ny Jona 4:1 katram 4 zany. Ary ao amin'ny Jona 2:4 satria nyaiky ny elony izy ny fona izy. Ary ny sampy zany de zavatra iankofatsika, ifikiratsika ary inontsika zavatra ivelan'Andriamanitra. Ho an'ny Jona zany dia ny fitiavany an'i Israely no natonga fankahalany an'i Asiriana ary niteraka fatezerana aminazy rehefa nitahy rehefa valy reo zany Andriamanitra. Ary rehefa nanomboka manala an'io sampy io ao amin'ny fiainan Jona Andriamanitra de tezitra izy ary naniraka ananjy ho any ivelan'i Israely ho any amin'ny fahavaliny. Zay zany nataon'Andriamanitra ho anazy de tsapan'i Jona zany fa tsy misy antony tokony iainany intsony zany izy noho zay zavatra mitranga zay. De nitsindrin'Andriamanitra tamin'ny ratsan-tanany ny zavatra zay tena nararain'i Jona. Ary aveo koa tsy te iaina intsony izy vokatra zany zavatra zany. Noho zany de mila manontany tena isika hoe inona moa zava-dehibe amiko ivelan'Andriamanitra? Inona no mahatonga anahy ankamamy ny fiainany ivelana an'Andriamanitra? Mitodika aiza aho rehefa sahirana? Inona no azoko aina sy filaminantsaina eo ivelan'Andriamanitra? Tena moa ve zany ny fierovana, ny fanabiazana zay manodidina anahy, ny kolotsainako, ny firesako ara-nofo, ny resa-bolako, ny fahefana, ny ministerako ve? Inona moa izany? Ny fanompontsampy zany dia tsy vitany hoe tsy mankataon'Andriamanitra fotsiny, fa fametrahana ny fo manontolo amin'ny zavatra akoatran'Andriamanitra. Toy ny fijangajangana ara-panahy amin'Andriamanitra zany, izay vadinao marina zay ampakatranao. Tokony tombo atsaran-tere ao amin'ny atrehan'i Jesosy Kristy isika ary mahasarika ny fonao kokoa noho ny sampy zany. Dia ny teboka faharoa horesantsika ihany koa ny famaritana ny sampy moa dia ny maizazy anazy. Ino moa zany hoe sampy zany? Vola hita ao amin'ny Romanina 2:5 de hoe zavatra tompona, noariana fa tsy mpamorona, zavatra namboarina zany. Ny sampy zany de zavatra makatoerana zay tokony ho an'Andriamanitra irery ihany eo amin'ny fiainantsika. De teboka fahatelo zay azo rentsika resana ihany koa ny antony mahatonga ny sampy eo amin'ny fiainantsika zany dia isika mihitsy ny manao ananjy ireo. Ary Romanina moa 2:1 de milaza mihitsy amintsika fa ny antony anaovantsika ny sampy ane de satria te fiainantsika isika 2:1 de ny hevitra zany izy ireo fa malala an'Andriamanitra zany izy, tsy nanome voninahitra an'Andriamanitra na nanolotra ny fisaorana ananjy akory. De teboka efatra manaraka an'izany de ny antony mahatonga ny sampy ihany koa sy ny fiatraikany eo amintsika zany dia marobe. Isan'izany le fisainana mihitsy zany lasa simba. Ary milaza ny Romanina 2:1 ihany araka le nitenenina teo, nanjary tsy misy dikany ny fisainantsika ary marina lasa maizina zany ny fontsika. Lasa tsy afantarantsika zany hoe inona marina Andriamanitra. Ary
raha tsy zany de manjaka amin'ny lojika ny fisainantsika ny faniriny fontsika ary sika mantsy dia tahaka notrany hoe tariny fahatsapahantsika sy ny fanirintsika foana de zay zany le endrika isehoan'ny sampy ka teboka manaraka de ina moa ny sampy lasa fifatorana ara-tsitrapo mihitsy lasa voafatitra zany ara-pietsepo any anatin'ny fo milaza amitsika zany romanina toko voalohany fa 12 fa ny sampy tsirairay dia manarina ny fo ary manandevoatsika amin'ny 12 hoe miankoka sy manompo anazy mihitsy sika dia lasa tsy maintsy tompotsika zany ary ny fomba fanandevozan'ny sampy atsika zany dia fomba fanirina tafahoatra amin'ny fanirina zay tokony ao anatitsika ao ary zavatra miafina ny fiovana oentin'izy io dia ny lasa mamantatra tokony amantatra ny tenatsika zany tsika ary tokony mibebaka amin'ny sampy zay ao ampotsika tahaka nataon'ny tesalonianina tam'izany fotoana zany jereo amin'ny tesalonianina voalohany toko 7 de manaraka ny teboka fadimy zany de hoe ahoana moa no ataon'Andriamanitra amin'ny sampy sy ny fahotana eo amin'ny fiainantsika zany manampy itsika ny amin'ny fampisehoana ny sampy Andriamanitra Romana toko voalohany 9:20 ny filazantsara dia herin'Andriamanitra ho famonjena izany ary mba hahafahanao miala amin'ny faniriny ratsy taloha izay mbola manjoy ny fiainanao ihany ankehitriny ary tsy maintsy avelanao hiasa Jesosy Kristy ao amin'ny fiainanao tonga Jesosy mba nini mba tsy hanompo zava-poana tsony ianao eo amin'ny fiainanao fa tonga teo ambony azy fijaliana izy ary anomeanao hery amin'ny alalan'ny fanahy masina mba hiaina ho azy ianao ao amin'ny Exodosy toko 20:7 amin'ny didin'Andriamanitra moa de milaza hoe aza manan'Andriamanikafa eo anatrehako oui litera moa zany de nilaza mihitsy hoe raha tsy miny filazantsara Kristy ianao de mandika ny didy voalohany mihitsy ary ny didy voalohany zany de satria didy voalohany amin'ny didy rehetra izy ka miaingy avy amin'izay ny didy rehetra manaraka ao zany dia lazany koa litera fa ny fanompontsampy zany na ho ambany fahotana rehetra ary zay zavatra itokisatsika zany dia ao ambanin'ny sampy zany ary isaky manao zavatra ray ho manandanja kokoa noho n'Andriamanitra zany isika na ianao dia lasa zany zavatra zany lasa mpamonjy anao zany sady lasa atokisanao nefa tsy zay le izy raha tsy azotsika antoka fa tiantsika ao amin'ny Kristy tokoa Andriamanitra ary mitady zavatra hafa ndraiky tsika anome dikany na anome lanja ny amin'izany hoe azahoantsika fahasambarana zany dia diso hevitra sika ka andeha ho jerentsika zany hoe ny fahatezerana zay fihetsem-po mety amantarana ny sampy eo amin'ny fiainantsika inona moa no mahatonga anao ho tezitra ohatra manahirana ny teny anany zany fa ny zavatra tokony ho fantatsika zany dia zavatra lasa ohatrany hoe tsy maintsy atakona zany takonana zany hoe ananako asambarana ana etretiko asambatra ana zany hoy jona ny fahotanana seko teny velany dia tezitra fa tao ambadiky le fahatezerany le sampy fanavaka avy ambolo-koditra ary misy avinavina ny koa tao ary ao amin'ny fireneny Israely moa zany misy anazy ary tsy ninoany ny filazantsara zay mendrika tsy fatokisana an'Andriamanitra zany zay zany le zavatra nasehony tsy mendrika tsy fatokisan'Andriamanitra ny olana nananany Jona zany ka ny fanompontsampy zany miverimberina de mitondra hoany amin'ny fiankinan-doha lasa mandahy lasa miaina anatin'ny aranofo lasa misy fanahihana ara-demoniaka misy anatin'izany ka ahoana moa ny afantaranao fa mety ho sampy ny zavatra iray eo amin'ny fiainanao inona no irinao mafy dia iny dinio ary eritrire tsara ny mikasika ny volanao ny fomba ray ahafahanao mamantatra ny ao am-ponao dia ny fandininao zany reo fampiasanao ny volanao araky ny voalaza Maty toko 4:120 hoe zay toeran'ny fonao de hoany koa ny renao ny fatelo 17 dia ny antony manosika anao ihany koa moa inona dia inona le tena antipisianao na hoe antipiainanao zay koa zany mametraka an'izay ny sampy zay ka ny faefatra manaraka hoe ny fihetsem-ponao fantaro re sampinao ao ambanin'ny fihetsem-ponao ka mankarary manontany hoe na ahoana moa ianao no manao an'ity zavatra ity fantatra tsotsara ve izy ity ary aoka osoloana fitiavana ny Kristy reo sampy ao am-ponao ary tsarovy ihany fa lasa tsy verina hitombotsony ianao raha tsy mahafantatra an'izay tsarovy fa no ota ara-pitondran-tena ity velany de matetika mampiseho ny sampy miafina ao anaty sy tsy fatokisana ny Jesosy Kristy zany ary resantsika ny filana na ny firaisana ranofo na resaka pornografia ny ota ara-pitondran-tena zany de reo filana maro
ny sampy zany dia mety ho faniliana na fakasitrana ny ratsy ary tsy finoana ny filazantsara no antony ihany koa ary ny tsy finoko an'Andriamanitra no mamatsy ary ka anome fahafampoan'ny fiainako zany nefa tsy zay le izy resantsika zany ny hoe ny vola tahotra ny fantrana ny vola no sampy eto ohatra zao zay zany resana ary ny tsy finoana ny filazantsara de hoe izao zany tsy mino fa amatsy an'Andriamanitra zany resantsika ihany koa mikasika nyty tahotra ty tahotra ny sampy zany de fiarovana ny tena manokana ny tsy finoana ho anatiko lalina zany ao dia tsy mino fa afaka miaro anany Andriamanitra ino koa dia zay zany endrika isehoan'lay sampy ao anatsika ka ny entomody ametrahana fantanina aminao zany de hoe antaniny tenanao inona ny fahotana lehibe mahazo anahy ianao zany manontany tena inona ny tsy finoko ny filazantsara zay ato aminahy nahoana zany ho tsy afaka matoky an'Andriamanitra ao amin'ny lafinjavatra io inona ny vahaolana ao amin'ny filazantsara nefa mitrantsehatra zany filazantsara Jesosy Kristy mihitsy lay filazantsara tea napotika ny herin'ny fahotana izy fa tsy sazy vokatry ny fahotana ihany ary raha mino ny filazantsara isika de irodana zany sampy zany ary iala no ota ary mpitondran-tena rehetrarehetra ary tena fara zay zava-dehibe ao anatin'ny fitombonao io amin'ny mampitarika anao de ny famantarana ny asan'ny sampy hoe inona marina sampy sy ny fisehoan'ny fanandevozana ao anatiny koa aoka ho tsotra zany ianao ary raha ilaina aza dia mangata vavaka raha toka tsy mety ho afaka fa mame anao mame ny tenanao zany sampy zany ka dia mankasitraka veloma tompoko